tonga eto amin'ny fotoana ny fameranantsika ripijery azaina amin'izao takariva izao fotoana izay anarano indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy manasantsika ampitiavana anaraka hatramin'ny farany indrindra ary izay fampalalam-baovaontsika izay eo amin'ny sehatra ny fampianarana ambony avy hatrany dia nanao fanambarana androany ny mpikambana ao amin'ny CSS na ny mpampianatra pikaroka sy karoka mpampianatra manoloana indrindra ny fanambarana nataon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ny zoma lasa teo ny mikasika izay vao izay indrindra no arantsika miaraka amin'ny Jemi Mara Daniel sy Laza Morkan. Tsy mbola nisy ny fifanarahana ny arahana na ny ekeny ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra nandritra ny fiaonana sy ny fitadiavana maromaritra iraisana ny arahany reto farany sy ny tompony andraikitra mahefa notarian'ny Prime Ministre ny herinandro ho lasa teo. Io no nambaran'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra androany teny Ankatso manoloana ny fanambarana nataon'ny Ministeran'ny Fitantanam-bola sy ny teti-bola ny farany herinandro teo. Raha ny mbola tsapanay hatreto aloha dia tsy misy izay fahavononana politika izay tena iandrandranay fa efa nisy foana ny maromaritra iraisana izay ny mahatonga ny fifanarahana tamin'ny 10 septambra 2024 izay tsy namaritra mihitsy hoe tonga dia natao zao dia zao ary 100% fa tena nisy daty mihitsy tao tsy teo ny eo fa tany aoriana le izy vao nitanterahana saripady aminay ary sarobidy aminay izany fanarahana amin'ny fitondram-panjakana izany ary tena atatoavinay raha ohatra ka manaraka izany fanarahana izany zay ary izay indrindra no mbola etsony amin'ny fitondram-panjakana hoe mbola vonona izay ifampiresaka. Manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ny mpikambany CSS Antananarivo amin'ny fampetona ny asa fampianarana sy ny asa fikarohana manerana ny Université n'Antananarivo dia misy ny fandrahoana nataon'ny tompony andraikitra sasatsasany amin'ireo mpikambana amin'ny CSS. Fampiresahana sahala amin'ny fampiresahana rehetra ny zavatra nisy fa tonga dia sady levilevy fandrahonana faneriterena tanteraka tsotra izao ny antony dia nilazaina fa azo ataony manapaka manapampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra satria ve mitako mizony ireo olona ireo dia izay ny mba valiny avy amin'ny fitondram-panjakana izay tsy manatanteraka tsy manatontosa ny zo sy ny ahy sy ny mpampianatra pikaroka. Anatanteraka fivoriam-be nasionaly ny CSS amin'ny alakamisy voalohan'ny volana Jona andinihana sy andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra. Manantena fahavononana ara-politika sy fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondrana nefa izy ireo ampiravonana ny olana.